Katrokany amin'ny valora riva midika zay fa tonga ny fotoana ny fampahalalam-baovao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny mahakasika ny fimakomanana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay tanterahana any amin'ireo distrika efatra voafaritra hanatanterahana izany famerenana izany no isan'ny entina amintsika amin'ny tendrondroany teo ihany koa ilay etsika hanatanterahany otrikafo etsika amin'ny fanandrify amin'ny fitakiny ireo nosy manodidina ny Madagasikara na ireo ilzeparsa izany botsy ny andro ny sehatra sosialy tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika ny zoma fa 7 ny volana aogositra ho avy izao no voafaritra ny lalàna hanatanterahana ny famerenana ny fifidianana amin'ireo distrika voakasik'izany fifidianana solombavam-bahoaka no averina amin'ireo distrika efatra ireo aiza ho aiza ny fiomanana amin'izay fa liana amintsika ao anatin'ity fanadihadiny mahakasika izay. Efa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana rehetra amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka eny anivon'ny distrika efatra Marvoay, Belle-sur-Tirbiane, Ambanja ary Sainte-Marie araka ny nambaran'ny mpapakaten'ny senita Fanrakotondrazaka. Efa tonga eny anivon'ny distrika amerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana io. Ny iraka avy any amin'ny senita Foibe zany mamonjy ireo le distrika efatra amerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka dia nanomboka ny voalohan'ny herinandro ny fa 17 ny volana aogositra efa tany atoerana daholo dia amin'ny ankapobeny zany amin'ireo le distrika efatra manerana Madagasikara ireo tafiditra ao anatin'izay moa zany ny eto Sainte-Marie dia mizotra araka ny tokony izy daholo zany ny fandaminana eo amin'ny lafin'ny fanomanana zany hiatrehana io le fifidianana io. Ina moa tiana ho lazaina amin'izay ny fitaovana ho ampiasaina ny fifidianana efa tonga eo amin'le distrika efatra avokoa. Ny fanofanana ny mpikambana amin'ny biro fantatsaham-bato dia anomboka amin'ny herinandro ambony io zany ny alohavan'ny fanofanana ireo le mpanofana zay andeha hidina any fotony amin'izay le fampitana ny traikefa ho an'ireo le mpikambana amin'ny biro fantatsaham-bato ireo. Ny lafin'ny fandriampahalemana moa dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro amin'ny filaminana dia efa jerena akaiky ihany koa sy ngantsika manokana ny any Belle-sur-Tirbiane zay ataontsika hoe somary mafampana zany amin'ny lafin'ny fandriampahalemana noho ny asandahalo mihoatra amin'ireo le distrika telo hafa. Biro fandatsaham-bato 730 no isokatra amin'ny 20 aogositra 2024 io. 4 ora mialohan'ny fandatsaham-bato kosa izany hoe ny 20 aogositra amin'ny 9 ora maraina no mifarana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana famerenana any amin'ny distrikany Marvoay, Belle-sur-Tirbiane, Ambanja ary Sainte-Marie.